Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina azy omena antsika anio. Mila mifampahery ny samy olon'i Kristy. Indraindray amin'ny asa fanompoana dia ilaina ny manao ny anaran'olona manokana noho ny asa manokana nataony. Araka ny voasoratra ao amin'ny Rômanina 9:17-4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: veloma Priscilla sy Aquila, mpiara-miasa amiko ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy mivady dia nanolotra ny tenany hamonjy ny haiko, nefa tsy izao ihany no misaotra azy, fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa koa. Na dingana ara-panahy nampiova azy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Rômanina 9:10-20 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe: veloma amin'ny apela, ilay efa voazahatoetra ao amin'ny Kristy. Tsara foana ny fanohany, vavaka isika ray eo. Ampianaro izahay mba hifampahery sy fanohana ary ifampivavaka eo amin'ny fanatanterahana ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Fiadanane.